mianatra eo tongotrao. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity amin'ny saotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fotoana manokana izao indray fa tsika mandray ny teniny alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Irenay tsara indrindranandro tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra saotra anao izay satria mbola nomenao izao tompo-taona indray ahafahanay mandika teninao afo azy ny foamam-panahinay tompo andray amin'izany ka aoka ny amelombelona sy atonga ny fisainanay hifantoka aminao sy hanao zavatra tsara mandrakariva ny fianaranay ny teninao aminaran'i Jesosy amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe fomba n'olombelona sy ny didin'Andriamanitra. Azontsika sara an-tsaina ny toe-javatra anankiray izay nahatonga ny ankizy rehefa avy nianatra an'io andalan-teny io tao amin'ny sekoly sabata dia tonga tao an-trano mba ilaza amin'ireny fa tsy tokony hanasa tanana intsony izy ireo alohan'ny sakafo satria nilazan'izany Jesosy. Le tiana ho tazainay dia le ao Marka 7 ilay filazan'i Jesosy mahakasika ny fanasan-tanana. Tiana no mampilaza antsika fa tsy resaka fanadiovana nefa ity tantara ity. Tamin'ny andron'i Jesosy manko dia olona maro teo amin'ny io firenena io no nanahy mafy ny amin'ny fahadiovan'ny fombafomba. Nandritra ny vanim-potoanan'ny antenantenan'ireo testamenta izany dia niely tamin'ny olon-tsotra ny hevitra hoe manasa tanana mba hitoetra ho madio ara-pivavahana na dia ireo mpisorona amin'ny testamenta taloha ihany aza no nampiatra tamin'ireo fitsipoka ireo. Mifanaraka amin'izany hevitra izany ny mpitondra fivavahana nitaraina tamin'i Jesosy momba ny mpianana. Tsy namaly mivantana ny fanontaniana napetraka tamin'i Jesosy. Niaro ny mpianany kosa izy tamin'ny valiteny rososany voalohany ny tany sainy ny teny mahery nolazain'i Isaia izay nananatra firenena anankiray izay manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny teny nefa ny fony lavitra anazy. Nitohy tamin'ny fanamelohana ny fametrahana ny lova-tsofon'olombelona ho solon'ny didin'Andriamanitra ny teny nalaina tao amin'ny Isaia. Ny tapany faharoa amin'ny valitenin'i Jesosy dia amin'ny lalaon'ny teny avy amin'ny Isaia ihany koa manonona ny didin'Andriamanitra hanaja ny ray aman-dreniny izany hoe mikarakara azy ireo amin'ny fahanterany ary ampitahaina amin'ny fomba fivavahana izay ahafahan'ny olona manome zavatra ho an'Andriamanitra. Ampiasaina ho an'ny teny hafa ihany koa fa mandany ray aman-dreniny tsy ampiasan'izany raha ilaina. Azontsika alaina sara an-tsany izany izao teny manodidina izao manao hoe miala tsiny aho ry dada tia hanampy anao aho nefa nomeko an'ny tempo le vola rehetra. Io karazana fiatsaram-belatsihy io no amelezan'i Jesosy tsy misy marimaritra iraisany napetrany ho ambonin'ny ten'Andriamanitra. Ny fomban'ny olombelona manko ny fomba fijerin'ireo fariseo izany dia tena nanota izy ireo. Ny valin'ny tenin'i Jesosy dia midika fa tsy hitan'izay maharesy lahatra ny fanamafisan'izy ireo fa ilaina ny fahadiovan'ny tanana mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny valiteniny kosa dia manohana mazava tsara ny didin'ny lalàna izay mifanohitra amin'ny fomban-drazana. Azontsika alaina ohatra ihany koa izany amin'ny fomba fiainantsika. Misy ny fomban-drazana izay lasa ambony lavitra noho ny ten'Andriamanitra ary eo indrindra no ananaran'i Jesosy antsika manao hoe ny ten'Andriamanitra dia tokony ho ambony zavatra rehetra satria izany no mitondra fiainana ao antsika ary tanjon'ny tompony ny hamonjy ny fanahintsika. Ireo fombafomba izay nentim-paharazana dia mijanona ho zavatry ny tany ihany fa tsy ny zavatry ny fanahy. Koa noho izany dia aoka isika hanafaka sy handanja lanja tsara ireny fomba izay misy manodidina antsika ireny. Vavaka isika rianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra ihany koa tompo izay manome fanazavana ny amin'ny tontolon'ny fiarahamonina misy anay indrindra ny amin'ny fomban-drazana dia ampio izay tompo hanafaka ny tokony ataonay ary indrindra aoka ny fanainao masina ampitoetra na ampitoeranao aminay mandrakariva ary koa hanilotsainanay. Aminaran'i Jesosy amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.